Angebet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo Manarakani Izo, Algo Nikaltao, Ambiden Mirage. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Mangataka ny ampangan'ny filohan'ny anteny metra-pirenena ny filoha Andry Rajoelina no nisy afanitsakisana ny lalam-pandrenana amin'ny nisy fizakana izy pirenena frantsay ny atoko politika madio na ny APM. Akoatra izay mangataka fanazavana avy amin'ny nisy fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana mikasika nisy voalaza nisy andiny fa 7 amin'ny nisy lalam-pandrenana ihany koa ireto farany raha ananatitra ny taratasy fangatahana fiampangana teny amin'ny nisy anteny metra-pirenena akoatra nisy araha mikasika ny zopirenena nisy filoha Andry Rajoelina tsy ekena hoe nisy olo-mavim-bahoaka nanaovana fanadihadiana nisy fisiny nisy fitongilanana amin'nisy fampiarana ny lalàna eto amintsika. Tsy tokony isy antokona avondron'olona omena sehatra alalaka ary isy misy sakana raha tena tany atandalana tokoa i Madagasikara. Nanomboka androany ny fitakiana faobe ataon'ireo mpiasan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy mivondrona eo anivony ny sindikany Saint-Perse. Tsy misy valiny nisy fitakiana mahakasika nisy tankarana tao anatin'ny feptaona 27 ora nomeny. Ankilany, tsisy voafaritra anatin'ny nisy lalàna ny fanomezana indemnité de technicité ho an'ireo mpiasa ankelika ireo raha ny fanazavan'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy androany antony tsy nafahana namaly ny fangatahana. Andraikitra nisy faritra Analamanga isanjato nisy fanamboarana nisy route d'intérêt provincial RP 29 mampitohy ireo fokotany miisa 5 ao amin'nisy commune Ambohitrimanjaka ary sanisy Andovato. Nanomboka ny taona 2020 hatramin'ny androany tsy mbola nisy nisy fandraisana andraikitra nisy faritra tamin'ny fanamboarana ireo lalana ireo. Antony anaova nisy commune Ambohitrimanjaka Antsoavo ny tsisy farany amin'nisy tokony ijerena faingana izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray vokatry nisy adaroka bomba tamin'ny alalan'ny angidibisy nataon'ny tafika israeliana tao amin'nisy camp de réfugiés ao Jenin. Palestiniana miisa 4 no namuniainy ary miisa 7 ireo miaramila israeliana naratra. Nandindiny zay avetrany. Ankafalina atrano tomboky lasy tomboky vavy no itsihana ny tokantranonao amin'izao aliny nisy alatsinainy izao ka manasanao hanaraka nisy fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mangataka ny ampangan'ny filohan'ny anteny metra-pirenena ny filoha Andry Rajoelina no nisy fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana amin'ny fizakana izy pirenena frantsay nisy antoko politika madio na ny APM. Akoatra izay mangataka fanazavana avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ihany koa izy ireo amin'ny fanazavana amin'ny mahakasika nisy voalaza nisy andiny fa 7 ao anatin'ny lalam-pandrenana nandritra nisy fananteran'izy ireo ny antota taratasy teny amin'nisy anteny metra-pirenena androany. Fanadihadiana hoeti nisy Daniela Minorso. Nanatitra taratasy tena Tsimbazaza ho fangatana fiampanganan'ny filohan'ny Repoblika manoloana ny fizakana ny zopirenena frantsay izay midika ho fanitsakitsahana ny lalam-panorenana androany ny APM na ny antoko politika madio. Ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny faraka amin'ny 30 no manome lalana nateny metra-pirenena ho afaka miampanga ny filoha ka antony nanateran'izy ireo taratasy teny androany. Tafiditra anatin'ny fiampanganany tokona natanterana lajabato miaraka amin'ireo solombavambahoaka ary andefa ny filoha Andry Rajoelina ho tsaraina eny amin'ny fitsarana avo na ny motion de déchéance. Tsy tokony ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina intsony no hitarika ny matso amin'ny 20 volana Jona andro ny fetim-pirenena no ireo eloka bevava misy pirofo hitatsika ireo. Mbola ao anatin'ny teboka voalohany ihany iverinay
fa tsy tokony ho izy tsony kosa angamba ny safo ny andiany tafika ao anatin'izany a matso izany. Teboka faharoa nangatanay any filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ity androany ity dia mangataka koa izahay fanazavana satria ao anatin'ny andininy enina amby efapolo lampaniorenana dia hoe izay olona rehetra milatsaka ho fidina filohan'ny repoblika dia tsy maintsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy. Ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe zoam-pirenena malagasy irery ihany ve no afaka milatsaka filohan'ny repoblika, sana manana zoam-pirenena hafa ary izy dia afaka milatsaka ihany koa. Izay anton'izay dia fantatsika ao amin'ny andininy fa 720 ny lalam-panorenana hoe tsy maintsy androm-panjakana no afaka mangataka an'izay eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Ho an'ny antoko politika madio, fivadiam-pitokisana sy fanitsakitsana tsotro izao ny lalam-panorenana ny nataon'ny filoha ankehitriny. Izahay atao anatin'ny antoko politika madio dia mahatsapa fa fanitsakitsana an-tampon-doha ny vahoaka malagasy izany zavatra izany. Mahatsapa ihany koa izahay fa famadiana tanindrazana, fivadiana ny fitokisana napetraka tamin'ny vahoaka, ary ihany koa fitaka be vava ny zava-misy ankehitriny. Na izany na tsy zany, efa nisy ihany fanambarana maromaro nataonay voatra any am-piandohana satria efa tsinjotsinjo anay izay zavatra izay tamin'ny fifidianana tamin'ny 27 fihodinana voalohany dia efa nilaza izahay fa tsy manantena zavatra betsaka tamin'ity fitondram-panjakana ity noho izay anton'izay. Raha ny zava-misy ankehitriny tsy mbola afaka amin'ny rafitra fanjanahantany ny fitondrana ankehitriny hoy hatrany ny antoko politika madio. Manoloana izany miantso ireo solombavambahoaka manerana ny nosy anohana izao taratasy fangatana fiampanganana ny filohan'ny repoblika izao ny antoko APM. Ankoatra ny raharaha mikasika ny zoam-pirenena ny filoha Andry Rajoelina tsy ekena hoe ny solombavambahoaka nanaovana fanajajiana androany ny fisiany ny fitongilanana amin'ny fampiarana ny lalàna eto amintsika tsy tokony isy antoko na vondron'olona omena hasehatra malalaka na isy ihany koa ny sakana raha toka tena tantandalàna marina i Madagasikara. Fanajajiana hoetiny Gaeton Andriatsilavo. Tsikaritra ary miariary ny fisian'ny fitanilana sy ny fijery mitongilana eto amin'ny tady sy ny firenena raha ny fahafana maneho hevitra sy mamory olona no jerena. Raha toka navela malalaka amory vahoaka teo Akalamanjana ny pomba ny antoko eo amin'ny fitondrana tao amin'ny faritra Vatovavy ny mifanohitra amin'izay no mitranga ho an'ireo antoko hafa tany amin'ny faritra hafa. Raha tantandalàna no resahana dia mampametra-panontaniana ihany ireo fisakanana na fanakanana na fanakatsakanana ataon'ireo mpitandro ny filaminana ve tena mbola ao anatin'izay ara-dalàna izay na mahatantandalàna ny Madagasikara izay. Satria raha raisitsika ohatra na mbola adihevitra hafa koa ny hoe manaraka ny lalàna velona ve lay noty navoaka ny ministra ny intérieur sy ka ampiaran'ireo mpitandro filaminana sy ny préfet sy ny chef de district amin'le hoe tsy maintsy atao ao anaty trano mifefy ao anaty efitrano ny fanehoan-kevitra rehetra, fanehoan-kevitra politika. Ny zavatra mahagaga dia izao. Voamaly no maly tokoa isika mahita amin'ny tambazotra, mahita amin'ny télévision fa nisy famorim-bahoaka nataon'ny TGV hoe ainga vao ifotony izay hetsika politika ranoray natao tany Manakara tsy nisy fanakatsakana na dia iray. Ankoatra ny tsy fahazoana lalana ao anatin'ny ara-dalàna ihany koa vera ny fanontaniana mipetraka hoy ny solombavambahoaka ireo sakana ataon'ny mpitandro filaminana. Ekena fa baiko manaraka baiko ry zareo fa zay baiko izay tompoko dia tsy maintsy ao anatiny izay voafaritry ny lalàna ny tokony ho tanterahina fa tsy hoe arakaraka izay sitraponay mpanao politika na ny eo amin'ny fitondrana io na ny tsy eo amin'ny fitondrana. Ny fanontaniana mipetraka dia izay hoe tsy voalohany ary tsy sambana io ihany nisy zany fifanosehana ho iaho satria tsy ny mpanao fihetsiketsehana na ireo teaneo hevitra ihany no manosika mpitandro filaminana fa ny mpitandro filaminana koa dia manosika azy ireo ka asiana resabe ty zavatra ty angamba zavatra hafa ny tiana hahatongavana fa eto dia misarika ny sainy tsirairay fanajana ny demokrasia ve zay fanajana ny tany tandalàna ve zay ary zay ve no
hirosoantsika makany amin'ny fifidianana milamina sy ekeny rehetra na mialoha mandritra ary aorinany fifidianana. Tsy nitao manakara ny farany herinandro teo ihany tsy ivona no navela malalaka ireo pomba ny fitondrana fa efa nisy tranga maro tahaka izany ihany koa. Isan'izany ohatra ny fitaomana sy ny famorina olona atao be alanana ny volana May lasa teo izay narahana tamin'ireo solombavambahoaka manohana ny antoko miaraka amin'ny fitondrana ka nanao diabe namakivaky ny tanàna ary nanao famoriam-bahoaka ankalamanjany. Sarotra ny ametrahana filaminana indrindra amin'izao fotoana fiomanana amin'ny fifidianana izao raha tsy misy fampiarana araka ny tokony ho izy ny lalàna ka tsy hisy ny tombo sy ny ala. Vaovao makasika ny fifidianana kosa indray mampametra-panontaniana hatramin'izao fotoana ny fahavonona ny fanjakana iroso amin'ny fifidianana raha ny zava-misy amin'izao no jerena hoy ny eo anivony ny fiarahamonim-pirenena. Ilaina ary atakiana ihany koa ankilany ny mangarara amin'ny fomba fiasan'ny senisy manoloana ny afikirakirana izy ireo ny lisy mpifidianana. Fanadihadiana hoentin'ny Daniela Minorso. Vinavina daty iray anatra eto no navoaka ny senira ny fifidianana izay atrehana amin'ity taona ity no resainy. Tsy mbola nisy ny vinavina daty ho an'ny fifidianana solombavambahoaka ny tanàna sy mpanolo-tsaina ka mampametra-panontaniana amin'ny fahavonona ny fanjakana hiatrika ny fifidianana. Dia izay ny ataontsika hoe mbola mametra-panontaniana ihany ny eo amin'ilay hoe fahavonona ny fanjakana izay mbola hoe tena ilaina moa zany le hoe izay ezaka tokony andraisan'ny fanjakana tanana satria averina foana nge zany ny fifidianana io ataontsika hoe rehefa vita ny fifidianana tamin'ny 2018 dia efa nieritreritra hoe any amin'ny 2023 tsika efa eritreritra hoe hiatrika fifidianana. Tokony efa vonona tao anatin'izany na ny teti-bola na zay rehetra mety ho fandaminana samihafa ao anatin'io na ny tetiandro zany ao anatin'iny tsy ho an'ny gouvernemanta ihany fa na ho an'ny ataontsika hoe rafitra mikarakara ny fifidianana na nyseny hoe efa nolotra nle hoe reto ny proposition na daty ao anatin'io manahoana raha mifanindry reo dia efa tokony niomana tamin'izany fa tsy hoe ao anatin'ny 2023 tsika vo eritreritra hoe andeha ahoana moa ny anaovana an'io hoentimanan'io ahoana ny afahana miatrika an'izany fa tokony efa nieritreritra sy atrehana an'izany satria efa tsy maintsy hoe hiatrika fifidianana tsika amin'ity telo amby roapolo sy roa arivo ity. Misy tsy mazava ihany koa ny fomba fandrafetan'ny seni ny lisy mpifidianana ka nafahana namoaka tarimarika ho ny firaisamonim-pirenena. Takiana araka izany ny mangarahara manoloana ny famoahana ireo antotanisa ireo. 13 millions no nieritseretina fa zay ny prospection seni. Zao ndray zany ny seni ny laza fa hoe lasa lairal zay natao farany teo no nandraisana ndray le hoe 10 millions mahery teo. Indray zany nandraisany zareo an'ilay référence nefa raha ataontsika hoe na iny ary nandraisana an'ilay référence dia raha ny tao anatin'ny audit dia ataontsika hoe nisy raha ny tao anatin'iny dia nisy 100% eo reo tao anatin'ilay jugement zany hoe any amin'ny 1 million mahery teo eo zany reo le olona zay ataontsika hoe tao anatin'ny fanaovana ny jugement zany hoe raha lay ataontsika hoe ralina zany ao anatin'iny dia ataontsika hoe mbola nanalana n'lay ataontsika hoe reo le olona tafiditra tao anaty jugement zany hoe tsy tokony in'lay 80% iny zany raha ohatra atao nikajikady tsotsotra satria iny olona zay ataontsika hoe 1 million iny dia iny le olona tena nanaovana ny jugement manokana. Samy manana andraikitra isorohana ny aiai mety hitranga amin'ny fifidianana avokoa ny rehetra. Na izany, tokony ho hatsaraina ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra voakasika mivantana amin'izany. Isan'izany ny fanesorana ireo aiai rehetra mikasika ny lisy mpifidianana. Ny siny ny fifidianana madio, tsy mitalila sy ekeny rehetra, ka izay tena safidiny vahoaka no tokony ho lany hitondra ny firenena no tanjony, hoy ny fiarahamonim-pirenena ka antony anaovan'izy ireo ansoavatrany. Fa manomboka androany ny fitakiana faobe ho an'ireo fampiasa ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mivondrona eo anivony ny Sainte-Perse tsy nivaly ny fitakiana mikasika ny Tamkarama tao anatin'ny fimpitona ny 2 izay nomeny izy ireo raha ny fanazavana. Ankilany tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna kosa ny makasika ny indemnité de technicité ho an'ireo fampiasa tselika eo anivony ministera raha ny fanazavana ny ministra tompon'andraikitra androany Antony Sinamalina ny fitakiana izy ireo. Fanadihadiana hoentin'ny fity lokolony. Tsy nisy ny vahaolana narosony teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy
mikasika ny fangatana ny tamikaraman'ireo mpiasa tao anatin'ny folovolana 27 ora ny fepitoana nomena 5 tsy nahitana vahaolana izany raha hoarina amin'ireo fitakian'ny mpiasa mpanjakana samihafa hoy ny sendika androany dia tsy omena le zavatra takiana asonjaindray no atao fantatray fa nisy ny fitakiany nataon'ny magistrat dia azo zay fitakiana zay amin'izao fantatray zany renseignement zany nisy ny fitakiana nataon'ny administrateur civil efa azo efa nivaly zany fitakiana zany nefa niarany taky taminay tamin'izany fotoana zany dia maninona ny anay no asonjay no atao tsy mety zany fa tokony le fitakiana ny valiana fa sy asonjay no atao ary zay efa nanapa-kevitra tsy emitra satria efa imbaly mifampiresaka zahay fa raha fa kely ny tanatin'ny 10 volana zay inona tsolo ny fampiresana azo atao amin'izany fa nambanibanina le izy tsy ady fampandrina drisy ka tsy mety aminay zay zavatra zay anay zany tsy maintsy mijoro ka ninninona ataony zareo zay tsy maintsy mijoro tsy maintsy mitaky foana tsy niherim-pamiretana ny vahaolana fa valio le fangatahana efa 10 volana lasa zay dia mijanona izahay manoloana izany manomboka androany fitokonana faobe ho an'ireo mpiasan'ny ministera ireo tsy hitsaritra izany hoiatran ny fanazavana na teo aza ny sakana izay natao tiany antoerana nahery famoretana ny zavatra taony zareo efa nisy menace de mort nahazo anay amin'ny rahalahy reto fa tsy mampijanona anay zany famoronana dossier efa ho arivo tsy mampijanona anay zany satria mitaky ny zonay zahay manana ny marina zahay raha mbola fahendrena tompokoa 10 volana zahay nanaja ny fampiresahana kay fitaka silainga no tao anatin'ny hevitry zareo anatin'le izy fa tsy nanao an'le famahanan'le olana zay ny anay zay ka ny tolona tsy maintsy mitohy na ho vy na ho vato ary tsy mijanona raha tsy azo ny tombotsoa anay tsotra le izy valio le zavatra takina betsaka ny malagasy tsy en sécurité betsaka ny fanafiana etsy seroa misy ny alaina maso alaina taova aleotsika agny no mandeha fa tsy olona mitaky ny zoany aty mahery 1 miliara ny volana tokana ho an'ireo mpiasa anjelika ireo raha irosoana amin'ny fanomezana ny tamikarama ho ny ministra ankilan'izay tedibola izay tsy afaka irosoana noho ny tsy fisian'ny tedibola mpanjakana na sy mpantsiny teboka roa lehibe raha iverenana ny fangatan'ireo mpiasa anjelika eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony ny fandraisana ny tamikarama na ny andamin'ny télétechnicité sy ny fampijirana ho mpiasa mpanjakana fangatany izay nambarin'ny ministra ho mifanohitra amin'ny didim-panjakana ahafahana manome ireo tampikarama sy ny taratasy fifanarana arak'asany androany recruter sous contrat privé aloha voalohany izy ireo ary samy manana ny statut mifehy azy ireo centre ireo tsy voasoratra ao anatin'izay statut an'izay ny fisitrahany an'izany indamnité de technicité izany ary tsy voafaritra ho anisan'ireo sokajiny olona misitraka izany arak'ilay décret na ny didim-panjakana ahafana manome an'iny indamnité de technicité io izy ireo noho izany tsy afaka ny andika lalàna ny eto anivon'ny ministera tsy afaka ny apiditra ny zareo ao anatin'ilay fisitrahana n'ilay indamnité de technicité mangataka izy ny teboka faharoa ny isitrahany ny fampidirana azo mpiasa mpanjakana raha nanao ny soni ny taratasy fifanarana rakasa fidirany ny asa tamin'ireo centre ireo izy araka ny voalazako teo zay sous contrat privé tsy misy ao anatin'izany taratasy fifanarahan-kasa zany hoe contrat privé ianao androany dia rapitso ianao mikomy sy tokona sy manao fitakiana fa hiditra budget général nandritran'ny fitokonana androany hita teny antoerana ireo mpitandron'ny filaminana nandravina izany etsika izany izay saika nitarika ny fifandonana teo amin'ny rontonta inona mbola fanakotana nataonena le tabataba alao mba tsy asiana tabataba raha ohatra ka raha anao nareo tsy haiko amin'ny fomba hafa mahina magrevy ane ohatra ka tsy afaka
ho fisorohana ny fikorontanana amin'ny tetiandro ny fikarakarana ny fanadinana bakalorea no antony tsy maintsy ny antsoina ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana. Vaovao mahakasika ny fampianarana kosa indray hanomboka ny fa 4 septambra ho avy izao ny fidirana ofisialy amin'ny atom-pianarana 13 4 ary hifarana ny 7 jona 4 izany raha ny hanambarana ny taleny ny ONEP na ny Office national de l'enseignement en privé androany. Tsy misy ahina kosa ny mahakasika ny fizotra ny fanadinam-panjakana CPE amin'ny hoavy raha ny fanazavana hatrany fanazezina. Amin'ny 4 septambra ho avy izao ny fanombohan'ny taom-pianarana manaraka ho an'ireo sekoly tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana manerana nosy raha nambarany taleny ny ONEP na ny Office national de l'enseignement privé androany. Tsy misy ny fiovana goavana mikasika ny tetiandro mpampianarana manaraka izay hijanona bimestriel hatrany. Efa nanaovana fandinihana fivoriana ny arahana tamin'ny sehatra tsy miankina ny momba ny tetiandro mpampianarana dia tena tao anatiny dinika fifanakalozana tanteraka mba hampirindrana an'izay. Ny fivoahany amin'ny fomba ofisialy dia miandry fotoana kely amin'ny fikarakarana ny arrêté ministériel. Ny ngeza indrindra tsara ho fantatra dia tsy miala lavitra loatra ny tamin'ny fanombohany 2022-2023 zany ny tetiandro mpampianarana. Mbola mitazona an'le tamin'ny taom-pianarana lasa itsika bimestre zany no taom-pianarana ampiasaina. Ary zay no tsara ho fantatra amin'ny lalàna zay efa nivoaka tena izy ilay loi d'orientation sur le système éducatif malagasy na ny LOSEM dia efa mamaritra fa ny taom-pianarana eto amin'ny tany sy ny firenena dia bimestre. Arak'izany dia manomboka mihatra izy amin'io. Tsy manara-dalàna ireo sekoly tsy miankina izay tsy manaraka ny tetiandro avy amin'ny ministera izany. Ilaina ny fangatana manokana an'ireo sekoly tsy miankina tsy manaraka izany. Ankilany, tsy misy ahina ny mikasika ny fanadinam-panjakana CPE izay isan'ny teraka resabe teny anivo ny fiarahamonina amin'ny taom-pianarana ho avy. Efa tafiditra anatin'ny tetiandro mpampianarana izany izay farana amin'ny 7 jona 2022 avy izao ho an'ireo sekoly rehetra manerana ny Madagasikara. Falafim-baovao hafa kosa indray manao antsoavo manoloana ny tsindry sy ny fanararota paifana ataon'ny solombavambahoaka voafidy any an-toerana ireo mponina amin'ny distrikany Antsalova saika miorooro sy atao fitadiavam-bola ireo mponina any an-toerana raha ny fanazavana. Tranga izay tseken'ny solombavambahoaka raha nanao hevitra mahakasika izany ny tenany fanazezina. Androany nanao fanambarana ny zanaky ny distrikany Antsalova manoloana ny fanararota paifana sy ny tsindry ataon'ny solombavambahoaka voafidy etany an-toerana. Maro ny endrika afanararotana sy fakana vola ataony amin'ny vahoaka any an-toerana ka mampitaraina ireto zanaky ny distrikany Antsalova ireto. Zay ihany fa misy ola ny dahalo zay miova fo dia angalana vola ray tapitrisa ariary zay tsy azo ekena amin'izao fotoana zao tamin'ny fahavalon'ny volana jona. Faharoa misy raharany rangahy atao hoe lemana zay ao amin'ny fokotany Bemamba commune Masorivo district Antsalova ihany. Angalany tereny Vailimaz Patrice izy io angalana vola 1.7 tapitrisa ariary nohony raharahany dina zany. Misy fianakaviany io lemana io voaroiroy amin'ny raha vonoan'olona de navotry ny mpitandro filaminana nefa io rangahy voaroiroy zay antsoina hoe madiro. De gaga lemena zany rehefa nampilirina amin'ny affaire io hoe nagnina zao pilirina amty nefa ny olona voaroiroy navotsinareo tsy vitan'izay ihany. Dia misy olona nahatratsy nombony amin'ny mpangalatra de arovany solombavambahoaka le mpangalatra. Ny mpangalatra tamin'izay de Andriamatoa Sily satria ny vero ombony Andriamatoa Fialofa tsy avota tsy vero ombony Andriamatoa Fialofa io de tratra tao amin'ny tany nombony Andriamatoa Sily io. Ny rasan'ireo tao le omby de rehefa tratra nanao raharaham-pihavana reo olo reo de narovany solombavambahoaka ty olona natratrarana omby reto omby misa 220 ziskitsika miteny zao tsy tafaverina reo omby reo fa ny ampahany zay tratran'olo sur place teo tafaverina satria arovany solombavambahoaka io Andriamatoa atao hoe Sily io zany. Ka mampalahelo ny zava-misy ao satria tsy misy tsy ilirany Andriamatoa député manao zay fanapara-pahefana na hoe extorsion de fonds zay ilazako azy. Maro anisany solombavambahoaka IRD eo anivony anteny Mera-pirenena saingy mila mandray fepetra amin'ireo manao fioaram-pefy ny tompony andraikitra raha ny fanazavana. Adala ny IRD
ao amin'ny groupe parlementaire IRD fa maro anisa, tsy maro sagnagna, tsy maro gegy, olo raiky ka atao fiandaka raiky, engageo ny procédure, farafaratsiny, mbola la volany député izy de fa niteny hoe izaho no président ny commission de défense maha gendarme ahy maha adjudant ahy, zay zany, efa niteny an'izany izy, nioana vice président telo amin'ny assemblée nationale efa nampiantso ahy nagnambara efa misy demande de levée d'immunité ao fa tsy engagena ny procédure antony asa hoe corps zay le fipetraky ny raka zay antroavy amin'Andriamatoa Patrice ny vava miteny matetiky wawawa hoe ny zanaky menaky raha andrasany tondra anty faty menaky dia milaza aminareo fa tsy androsy menaky zay fa valala nalika iza no alika ary izy ny valala dikan'izay zany zahay mpanao politique no alika fa reo olona reo vahoaka ny melaky zany valala zay le fipetrandrera tsy mbola eto Antananarivo raha nangatana fanazavana mahakasika ny raharaha nisy olombavambahoaka voatontonona amin'ny raharaha ary isy amin'isy alala nisy antso atarobisy no fanafahana ananova nisy fanazavana mahakasika izany ny mahakasika ny fakana vola amin'ny olo-mivoafo zao te hanontany hoe iza kay le dahalo ny voafo nakako vola fa ny zavatra misy ataoko aty amin'ny district ny Atsalova zay nataoko amin'ny fokotany maro dia raha fa misy tany tsy mandry fahalemana regny matoa tsy mandry fahalema araky toromariko ny premier ministre taty tamin'ny OMC national tao Atsalova de misy raha mpianakaviana matoa misy tsy mandry fahalema amin'ny toerana anankiray de ino ny zavatra natao maholo be tanay mahasolo vahoaka de nampihavana hoe niza miady amin'ny toerana ty de tsy maintsy ampihavanana ino fampihavanana zay ara-draza tsy misy naharatsy azy ny fampihavana ara-draza tsy misy naharatsy azy de ny famonoa-omby fititia fanekena fa tsy sangalaky andrasana araka izany sy anisy mety ho toy ny raharaha dia izay lafim-baovao zay tompoko lasy tompoko vavy no entintsika misendro kely ato anatin'ireto dokam-barotra ireto aorian'izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika dahoary. Mon projet au top parce que j'ai le MIFI. Toi aussi, sois au top. Prends ton MIFI à seulement 129 milliards TTC. Rendez-vous en Telma Shop. Tapaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika nanomboka androany sy ny fankalazana nisy fahadimapolo taona nisy banky foben'ny Madagasikara fotoana nanehoana nisy vola dimapolo ariary volamena sisy ny lingot d'or volamena eto Madagasikara izay milanja 2.20 faingo 10 kilao fanajajina ho fanamariana ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny banky foiben'ny Madagasikara naseho ary natolotra ny filohan'ny Repoblika androany ny volamena dimapolo ariary ary naseho ihany koa ny lingot d'or voalohany eto Madagasikara izay milanja 20 kilao sasany tao anaty lisitra grise Madagasikara raha ny fanazavana rehefa nataony fanarahana afaka nataony namadika ny or doré ou or monétaire hoy ny gouvernoran'ny banky foiben'ny Madagasikara fepetra takina ahafana mampiasa ny vola ny fampiarana ny lalàna amin'ny famotsiam-bola na ny loi sur le blanchiment des capitaux zao tenako zao dia anisan'le hoe personnalité politiquement exposée ary io no manahirana antsika mitondra ao anatiny kanefa neketsika ny andraikitra anao le atao io amin'izay milamintsika misy ny fanaraha-maso zay tonga atia amin'ny volana septembre nga izy karaha tsy vitatsika ny manao an'io ny adoptean'io loi io dia misarotra be ny miady hijanona tsy ho liste grise raha raisitsika ohatra ny Île Maurice dia tao anatin'ny telo taona izy tsy afaka nandray vola tsy afaka nandefa vola tany velany sarotra ho an'ny fireneny zany amin'ny fahasarotana ko dia miangavy izahay mba hirosony izany fandaniana izany lalàna izany isy ny varavarana misokatra ahafahany be sy ny maro mitsidika ny ao anatin'ny banky foiben'ny Madagasikara ahafantarana ny asany sy ny andraikiny
manomboka ny 20 jona hatramin'ny 30 jona 2024 ho avy izao. Fa lafim-baovao hafa kosa indray andraikitry ny faritra Analamanga zato isanjato ny fanamboarana ny route d'intérêt provincial RP 29 mampitohy ny ireo fokotany miisa 5 ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka hatrany Andohavato. Nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny androany tsy mbola nisy ny fanamboarana ireo lalana ireo raha ny fanazavana ny ben'ny tanàna any an-toerana. Fanampanazavana. Tsy mbola nisy valiny hatreto ny antso nataon'ny commune Ambohitrimanjaka tamin'ny faritra Analamanga mikasika ny tokony hanamboarana ny route d'intérêt provincial RP 29 izay miainga eo amin'ny tetezana Ambohitrimanjaka mihazo Andohavato. Ireo lalana voalaza izay saika simba avokoa amin'izao fotoana ka naovan'ny commune Ambohitrimanjaka antso afandroany amin'ny faritra Analamanga. Ihany koa ny faratsian'ny lalana iny ny route provincial ny route d'intérêt provincial iny moa zany mety avy any tetezana voakany Andohavato. Izy zany dia tokony andraikitsy ny faritra moa zany tokony andraikitra an'iny 100 isanjato mihitsy fa hatreto zany zay manao antsoavo avy amin'ny faritra mbola tsisy valiny zany izy hatramin'izao. Izany hoe ezahan'ny commune Ambohitrimanjaka zany amin'ny herin'ny tena ny tahaka efa natao teto hatramin'ny taona 2024 manamboatra an'iny lalana iny dia ao anatin'ny fikarakarana sy hanamboarana hanatsarana an'iny lalana goudron abitiny amin'ny tetezana mivoaka makany Andohavato iny zany zao zay amin'izao fotoana zay amin'izao fotoana zao zay mbola anaovana antsoavy ihany ho an'ny faritra Analamanga hoe amin'ny route d'intérêt provincial azy dia mba manao antsoavy zay apio zahay satria rahantsika malala amin'izao fotoana zao toebola amin'ny commune manoloana tsy dia tena firotsahan'ireo impôt na ny impôt synthétique na ny impôt de licence avy any amin'ny trésor makany amin'ny compte-ny commune zany hoe mila ezaka be dia be zany amin'ny fitadiavam-bola ahafahana manarina an'ireny lalana ireny satria tsy kely manarina an'iny lalana iny rehefa nataony devis dia mba hanaovana antsoavo amin'ny faritra Analamanga ihany hoe inona no azonareo atao hanampiana anay. Ankilany maro ny voka-dratsy teraky fahasimban'ny lalana RP 29 izay mampitohy ireo fokotany 520 anatin'ny commune Ambohitrimanjaka hatrany Andohavato ity ny fianamboarana ny lalana RP 29 izay tsy tokony andraikitry ny commune fanjara andraikitry ny faritra Analamanga zato isanjato raha ny fanazavana. Ny olona sy adrain'ny mponina zany mampiasa ny lalana iny 29 mihitra eny amin'ny tetezana manam-pahatonga eny Andohavato iny dia ny aratsy lalana satria tena simba tanteraka ny lalana dia lasa miteraka embouteillage izy amin'izao fotoana izao zany dia lasa misy fahatarana be dia be zany ohatra hoe miala tapahamaitsy fotsiny ianao makany amin'ny tetezana zany raha lalana tokony ataontsika 10 minitra raha betsaka an'ina lasa ataontsika hatramin'ny atsasakadiny zany izy amin'izao fotoana izao voakany le faratsian'ny lalana dia misy ny lavaka be dia be misy ny embouteillage misy ny fanelingelerana amin'ny resaka fifamoivoizana eo koa moa zany abetsahany olona fa mivezivezy an'iny ny moto ny bisikileta ny fiarakodia ny sarety tanana ny sarety talitomimy dia ao anatin'izay zany lasa miteraka fanosorena amin'ny fifamoivoizana zany l izy be dia be mihitsy zany mety ho fahasimbana ihany koa aterak'izay hoe amin'ny fitaovan'ny olona mampiasa an'iny lalana iny fefa nanao antsoavo zay tokony fantatra voaka Ambohitrimanjaka zany zay ary mbola averiko nay mandeha raha ny tena marina ny marina zany dia tokony tsy kitika an'iny lalana iny mihitsy raha ny commune fa tokony ny faritra Analamanga no manao an'iny lalana iny amin'ny route d'intérêt provincial saiky tsisy mikitika. Zay ivana efatra ny amin'ny taona 2024 no tsy nandraina andraikiny tamin'ny fanamboarana ny route d'intérêt provincial RP 29 iny ny faritra Analamanga ka tsy maintsy ny commune an-trano no niezaka nanamboatra ireo lalana simba. Ny RP 29 izay lalana ikambanan'ny commune Ambohitrimanjaka amin'ireo commune hafa ary mampitohy azy amin'ny Ampangabe, Mahireza, Fiadanana, Alakamisy Fianarivô ary tonga hatrany Arivonimamy. Tsy ny ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka ihany, commune maro ao anatin'ny faritra Analamanga ihany koa no efa nanaovana antsoavo ijerena sy hanomeza ny faritra tolo-tanana saingy hatreto tsy nisy ny valindra no ranom-baovao azo. Aiza ho aiza ny fampanantenana nomena ny mponina sy ny filazana fa ny gouvernoura no hijery sy hamaha ireo olana mikasika ny foto-drafitr'asa ahafahana mampandroso eto amintsika.
Ny tanora no isan'ny afaka miady sy mitondra fanovana eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana antony sy nanaovana ny hetsika fifaninanana eo amin'ireo samy mpianatra avy amin'ny sekoly vitsivitsy teto Antananarivo mahakasika izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Fanadihadiana. Manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny tanora antony ny karakarana ny fifaninanana eo amin'ireo tanora avy amin'ny sekoly vitsy avy eto Antananarivo. Tanora masoivony ny fiovaovan'ny toetrandro izay afaka manentana amin'ny fanotsary amin'ny fiarovana sy fiatrehana amin'ny fiovan'ny toetrandro no hatanjon'ny fifaninanana. Ny sivanandray dia ary zareo aloha zany dia atao hoe niveau secondaire daholo izy ireo ka nomena malalaka antompona andraikitry ny sekoly ny safidianana ny mpisolo tena ny sekoly tsirairay avy. Eto kosa izy no mifaninana amin'ny sekoly hafa. Ato anatin'ilay fifaninanana aloha zany dia masoivo lahy sy vavy zany hoe omena chance daholo na ny lahy na ny vavy. Dia ankoatran'izay ny faninanana moa zany dia misy fanontaniana mikasika ny fiovan'ny toetrandro dia misy ihany koa ny fanontaniana amin'ny fahalalana ankapobeny ananany mikasika ny atao hoe fiovan'ny toetrandro sy ny adaptation amin'ny changement climatique. Dia eo ihany koa misy ihany koa nataonay hoe épreuve créative zany hoe izy mihitsy no mamorona ny fahaiza-manaony mihitsy no asehony. Dia zay ihany koa tafiditra anatin'ilay endriky ny fifaninanana. Nanokana fotoana sy namorona taranja iray ihany koa ireo sekoly amin'izao amin'ny fampahafantarana ireo ankizy ny fiatraikany ny fahasimbany ny tontolo iainana. Kana zantsika tsirairay avy mbo tsy narinary fako etseroa na anatirana zany tokony tsy anarina fako fa mahatonga ny aretina zany dia tsy andorondorana plastika ireny kosa satria ireny dimanjato taona vao levona dia mampasimba le atmosfera sy le couche d'ozone le izy dia simba le izy dia avy eo mamay be ny tany dia lasa misy réchauffement be le planety tsika. Tokony tompona andraikitra ny amin'ny tontolo iainana zany tsika olombelona satria raha tsisy ny tontolo iainana dia tsy afaka mivelona tsika dia sady tsy afaka mamokatra ihany koa. Dia manintena tsika tsirairay avy zany mba hamboly azy dia ataontsika anaty baka fanarinana azy amin'ny fako fa tsy apetsapetsaka ena izay tiantsika eny fotsiny. Ankizy 210 amin'ny sezezabitsina mena dia tena mitady créneau foana ampitanany zany hoe fampitehany tontolo iainana fahasimban'ny tontolo iainana zany tena lesona vaovao voatokana mihitsy zany isan'androany. Sorana manokana moa zany ty zavatra natao ty karazana fifaninanana ty ahafahana tena manakaiky bebe kokoa andreo mpianatra ireo tsy ireo ankizy vitsivitsy ireo ihany fa ireo ankizy ireo dia omena hafatra isan'andro teneny ny ray aman-dreny indrindra misy zanaka mpanao charbon teneny ray aman-drenareo fa tsy mety io azy io mitadava zavatra hafa atao teneny ray aman-dreny mba hanao an'ity hanao an'ity. Aoriana izao fifaninanana izao ireo masoivo ny fiovaovan'ny toetrandro no hitondra fanentanana eny anivon'ny fiarahamonina. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray manodidina ny 700 mahery eo ireo olona marary ny sitraka fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana sy didipotra vaobe ary fandidiana nandritra ny varavarana misokatra natao teny amin'ny hôpitaly lehibe CHRR Antsirabe Vakinankaratra izay efa nanomboka ny alakamisy 15 ny volana Jona 2022 lasa teo. Tsikaritra tamin'izany fa betsaka ny zaza vony erni izay tsy maintsy ny sitraka fandidiana tamin'izany fanadiadiana hoentin'ny sekoly Antsirabe. Ny alakamisy 15 ny volana Jona 2022 lasa teo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny varavarana misokatra fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana izay natao teto amin'ny hôpitaly lehibe CHRR Antsirabe Vakinankaratra. Tolotra maimaim-poana fizahana ara-pahasalamana sy didipotra vaobe ary fandidiana ireo zaza tsy salama izay voany erni. Nandritra ny roa andro dia manodidina 290 ireo zaza natao didipotra vaobe ary miisa 13 kosa ireo nisitraka fandidiana erni. Raha ny antontanisa azo avy amin'ireo tompon'andraikitra eto amin'ity hôpitaly lehibe eto Vakinankaratra ity dia manodidina ny 400 ireo olona efa nisitraka fitsaboana maimaim-poana nandritra izao varavarana misokatra izao. Tena natao ny andron'ny omaly jery an'ilay olona aloha ny didiana na forazaza no resahana hatramin'ny omaly dia eo amin'ny 20 sy 200 eo zay ny vita. Ny fandidiana vaobe kosa dia efa nandidy ernia oa 13
androany a dia misy an'le mivotivoty kely madinidinika reny a lipon makistsebase reny moa zany dia nandeha teny atsefatsefanteny any eo amin'ny 700 eo zany zay ny olona fitraka fitsaboana tsikatra nandritra izao etsika fizahana ara-pahasalamana izao fa betsaka ireo zaza no voan'ny aretina hernia ary ny sitraka fandidiana maimaim-poana tsy maintsy nisy anefa ny sivana natao raha ny fanazavana ny tolotra rehetra dia maimaim-poana ny fizahana dia maimaim-poana misy kosa ireo tolotra tsy afaka natao na dia fantatra raha le aretina satria sady mavesatra moa mpanamboarana koa ny hôpital amin'izao vitsivitsy ny salle ny efitrano dia zay afaka tena hoe hita tena sahirana reny ny tena menan'le atao hoe priorité zany raha fandidiana no resahana dia hita zany fa tena maro ny ankizy misy hernia eto tsy maintsy misy ny sivana satria tsy hoaraka ny fandidiana tsy mba ohatran'ny consultation tsotra hoe 10 minitra dia vita fa indraindray adiny roa indraindray adiny telo ka raha ohatra ka 420 ora ny andro anankiray dia tsy mahavita mihoatra ny 420 zany zahay ao anatin'ny ndray andro na tsy aro afampasarana tanteraka araka izany ireo ray aman-dreny ireo zaza izay nisitraka fandidiana teto amin'ity hôpitaly lehibe ity tena nanala amin'ny fahasahirana anay na zay ary zao na mipetraka amin'resaka aminareto maivana mahitsy mieritreritra le zaza hoe afa vita voadizy zaza misy hernia zany dia isaka ny herinandro tsy maintsy marary kioaka zay nao tongava le izy dia mibotsina be le izy dia tena mitahitaina anao na anao koa raha tena tsy mahita tory tsy manana mahitsy amin'le fisily le aretina tomany foana le zaza na dia ataonao inona ary izy dia tena mitomany foana izy tsy hoe omenao fanafody dia hoe sitrana nama dia zao zany ny vahaolana aminy le mididy le hoe didina fapo be anay nataon'ny dokotera ny infirmiera ny mikarakaranay tato zany rehetra tataon'ny hôpitaly atsimo araka izany dia tsikatitra fa maro ireo vahoaka teto Antsirabe no toto-tsy fahasalamana ka tonga nanatona teto amin'ny hôpitaly lehibe CHRR Antsirabe nandritra izao varavarana misokatra fizahana ara-pahasalamana sy fandidiana maimaim-poana izao izay hifarana ara-pitso fa 17 volana Jona 2024 amin'izao akatoko ny fetiny asaramanitra izao maro ny fianakaviana mivelona amin'ny fanamboarana arendrina vita malagasy izay avarotana mandritra ny volana Jona toy izao tsy afaka manamboatra ny vidin'ny arendrina mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-pianana akory izy ireo no ny fitobany ireo arendrina vahiny eny amin'ny tsena raha ny fanazavana fanadihadiana isan'ny fianakaviana iray mivelona amin'ny fanamboarana arendrina ity eto Amboditsiry ity nandritra ny 20 taona nanovan'izy ireo ny asa izay nolovainy tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha ka izao nondombiasana izao maro ny akora fototra ilaina amin'ny fanamboarana ny arendrina ohatra amin'izay ny taratasy ny loko sy ny taroby maro ihany koa ny dinga natao izay manomboka ny volana janoary sy febroary asa mila fiomanana mialoha araka izany ny fanamboarana arendrina ny akora fototra ilaina zany dia taratasy 4,000 ny kilao dia mandoko ny rehefa voaloky izy eo amin'ny 10 minitra eo ihany dia maina angambany raha ela indrindra raha tsara ny andro dia ao aorianan'ny fandokoana dia mandalo pliage ohatran'le nataon'ry madame ry teo dia rehefa vita pliage izy maketo dia rehefa vita masinina dia manambatra ohatran'ny ataony ito madame ito indray dia aorianan'izay misy ohatran'ny fikapakapahana izay tsy mitovy amin'ny taloha ankila ny favitrihan'ny olona manjifa ny arendrina vita malagasy no ny firoborobon'ireo arendrina avy any ivelany tsy afaka ny mampiakatra ny vidin'ny arendrina araka izany ireo mpanamboatra mijanona ho 300 ariary ny kely indrindra ary 5,000 ariary ny lehibe indrindra raha maka maro ny ankora ankilany tsy mitsaha miakabidy ka manahirana azy ireo tsy misy afa-tsy ny fanaitanana ny malagasy hanjifa ny arendrina vita gasy araka izany no ahafahana mampiodina ireo orinasa tatam-pianakaviana ireo ny akora moa miakatra fa le ianao zany tsy afaka ny hoe ampiakatra n'le vidiny satria le olona koa hainao ihany efa resaresan'le vita sinoa le vita malagasy dia tsy dia tena afaka mifaninana loatra fidio vita gasy fa io ihany ny atsika manentina ny rehetra amin'ny fanjifana ny vokatra malagasy indrindra ny arendrina enti-milaza ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantena anatin'izao volana Jona izao araka izany ireo orinasa madinika ireo ny fanjifana ny vokatra malagasy izay ampirosiana ny rehetra ho fampiroboroboana ny toe-karena sy ho fanomezan-danja ny maha-malagasy bomba
tamin'nisy alalany nisy angidym-bisy nataonisy tafika israeliana tao amin'nisy camp de réfugiés ao Jenin palestiniana miisa 4 no namoniainy ary miisa 7 ireo miaramila israeliana naratra tamin'izany fanajejina eo amin'ny sariny France 24. Caché derrière un tronc d'arbre. Mamaly ny tifitra ataon'ireo miaramila israeliana ireto mpiady palestiniana miafina ambadika ny azo ireto eto amin'ny lalan'ny Jenin. Fotoana fohy talohan'izay tamin'ny folora maraina any an-toerana fiara-miaramila maro avy amin'ny firenena Hebreo no niditra tao amin'ny toby fiafenany. Nilaza ireo tafika israeliana fa isambotra olona iahina izay nokarohina saingy tratrany fanafihana tsy nampoizina izy ireo. Namaly ireo tafika israeliana na antanetina anabakabaka. Raha ny fanazavan'ny pakasary avy amin'ny AFP angidimby iray no nitifitra misily misy roa. Misily izay tsy fahita raha tsy tamin'ny ady teo anelanelan'ny taona 2 sy ny taona 5 ampolony ireo palestiniana naratra sy namony ainy ary isan'izany ity tovolahy vao 12 taona ity. Naratra vokatry ny fifandonana ihany koa ireo miaramila israeliana izay novondena tamin'ny angidimby. Tsy mitsamotombo amin'izao fotoana ary mihamafy ny fifandonana eo amin'ny roatonta tao anatin'ny volana maromaro sy ny fahatongavany gouvernemanta ilan'ny akavanana teo amin'ny fahefana. Ny gouvernemanta izay nitarika ity hetsika natao androany ity. L'opération menée ce lundi. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity ala ity siagasitranay tany atokantrano tany hinanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Algo manaraka ny Izo, Algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.